Anisan'ny manomana fidirana ihany koa an'ny sekoly ambony zany ny sekoly ambony sy miankina isa matek manana ny atolotra ho an'ireo mpianatra vao nahazo ny baccalauréat izy ireo na ihany koa ireo maniry ny anaraka fiofanana ao aminy. Toy izao moa ny fanazavana izay hoentin'ny tale général zany sekoly zany. Misy koa eto aminay ny VED, validation de l'expérience en diplôme. Ity indray zany dia tolotra vaovao ho an'ireo olona manana fahasahiranana aka diplôme nefa efa niasa antaonany maro tamina domaine anankiray mifandray amin'ireo sampam-piofanana misy eto aminay. Ny efa nahalalànanay hatramin'izay koa moa zany le formation enseignante, fampiofanana tanora ho lasa mpampianatra. Izy ity moa zany rehefa manana BBC anao bac, maîtrise, doctorat dia afaka miditra atao amin'ity sampam-piofanana ity izay ahatonga anao ho lasa mpampianatra. Ny tsara ho marihana ty formation enseignante ity zany dia manampy be dia be ho anareo talehan-tsekoly satria misy formation manokana ho anareo talehan-tsekoly izay tsy nandalo formation en cours nefa afaka nanokatra sekoly. Dia tena manampy be dia be zany ity formation enseignante ity izay ahafahanareo manatsara bebe kokoa ny fampianarana sy ny kalitaon'ny fampianarana ataonareo. Misy fampifanana moa izy io makany hatrany amin'ny primaire jusqu'à hatrany amin'ny secondaire.